ny tenin'andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Taonan-kasitrahan'i Jehova, Andriamanitra monina eo amin'ny olona. Lohateny lehibe izay fampiorenana sy fandravonana ny hafa rehetra ity hoe ny taonan-kasitrahan'i Jehova Andriamanitra monina eo amin'ny olona ity. Fa na inona fahasoavana sy fiadanana izay raisitsika avy amin'Andriamanitra dia mety ho zava-mandalo ihany zany rehavana ratsy izy tompony no monina eto amintsika ka manorina izany ato amintsika. Fa ny hoe Andriamanitra monina eo amin'ny olona dia midika fonjaka-hevi-dehibe vitsivitsy araka izao manaraka izao. Ny iray dia Andriamanitra manambara ary miseho fa tsy vahiny amintsika izy na mandalo antsika amin'ny mahavahiny sanatria. Ka tsy mahafantatra marina zay amintsika akory na zay zavatra mahazo antsika na zay mety ilaintsika sy hitadiavantsika azy. Fa ny hoe Andriamanitra monina eo amin'ny olona dia toa an'i Jesosy zay namaly nietahitan'ny Zakaiosy fa izay ka nisahirana namangy azy. Niditra tao amin'ny tokantranony mpiainany ka niteny teo imason'ireo olona maro zay gaga raha nanjoy azy ary nahitany nataony nanao hoe anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Ny tranony Zakaiosy io liko 7:7 zany dia fampiorenany lehibe ny asan'Andriamanitra sy ny fanjakany zay ataony ary ataony mivantana amin'izay rehetra tena mangetahita sy mitady azy tokoa izany. Ny hevitra faharoany amin'ny hoe Andriamanitra monina eo amin'ny olona zany ny taonan-kasitrahany dia izy tsy mahafoy ny olony na nandao azy fa miverina amintsika izy, miditra amin'ny fiainantsika ary mitoetra sy miasa ato amintsika. Izy miaino sy mahalala amintsika ary manana zavatra ambara sy horesana amintsika tsy tapaka. Dia toa an'i Jesosy zay nampianatra antsika hivavaka sy hangataka hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay. Mateo 4:9 zany zay dika hoe koa omeo anay isan'andro ny hanina sahaza ho anay. Fa ny tena fikendrenan'ny Tompo dia tsy izy ho tafiditra ao amin'ny fiainantsika fotsiny ihany, fa izy ampitoetra antsika ao aminy ka mamahana antsika tsy tapaka amin'ny zava-tsoa ny hareniny ny fitiavany. Fa izany no nampiten'ny mpanao salamo hanao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no hanaraka ahy amin'ny andro rehetra hiainako dia hitoetra ao amin'ny tranon'i Jehova andro lava aho. Salamo 7:20 ny 5 tapany 2 sy 5. Ny hevitra fahatelo ny amin'ny hoe Andriamanitra monina eo amin'ny olona dia izy mihitsy no manorina ny taonan-kasitrahan'i Jehova ho antsika dia fararanom-pahasoavana taom-pitahiana zay lazaina hoe koa taonjina avy amin'Andriamanitra dia taona ny fanambinany izany. Fa hoy ny Tompo amin'ny olony miobia riziona zanaka vavy, manaova fifaliana ry Israely, mifalisy miravoravo amin'ny fonao rehetra ry Jerosalema zanaka vavy. Jehova efa nampitsahatra ny fitsarananao ka nandroaka ny fahavalonao. Jehova mpanjakan'i Israely no ao aminao, tsy ahita loza intsony ianao. Amin'izany andro zany dia ho lazaina amin'ny Jerosalema hoe aza matahotra ary aza miravoravo tanana riziona. Jehova Andriamanitrao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy. Ravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondrina amin'ny fitiavany izy,
ifaly anao amin'ny fiobena izy. Zay fanitoko fahatelo andiny fa 4 ka hatramin'ny 7 feno tokoa izany teny mamy zany ry havana. Koa raha ny lafin'ny soratra masina androina dia azo lazaina fa milafika amin'ny telo hevitra zay lazaintsika hoe Andriamanitra monina amin'ny olony ity, ny fikasan'Andriamanitra mba hameriny indray ny fifandraisany voalohany tamin'ny taranaky ny olombelona dia tao edeny zany tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva, zay nirery tao ambany fahasoavan'Andriamanitra noho ny fanatrehan'Andriamanitra azy, zay indrisy tapaka noho ny fahatsotsany dia ny nameloka azy nanaraka sy nanaky ny tenin'ny devoly. Rehefa izany dia manorona ny fihavanany amintsika ny Tompo dia ny firaisantsika aina aminy, ary ny firaisany aina amintsika koa. Azo lazaina amin'ny fomba hafa hoe koa fa manjary ankonana iray aminy isika, ka izy ny loha sy Tompo zay miahy sy miantoka ny ankonany mba hatanteraka ny fahatoky itsika azy na inona mety mitranga eo amin'ny andavanandro mpiainantsika. Dia araka ny tonkiran'ny mpanao salamo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ny mitoetra ao amin'ny firenena zay ihany avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny tsy to. Izaho ilaza an Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay hitokiko. Salamo 2:20 ny andiny 2. Raha lalinina ny fisotrakevitra arahintsika ny amin'ny hoe ny taonakasitrahany Jehova Andriamanitra monina amin'ny olona, dia azontsika finitinina amin'ny hoe Andriamanitra dia manorina ny fanjakany eto amintsika sy ato amintsika, dia ny fanjakany voninahiny, dia ny fisandratany zay anandratany ny olony, ny fanjakany fitiavany zay amin'ny rano fo amintsika, ary ny fanjakany famarinany zay anomezany rariny zay rehetra mino azy, sy miandrandra ny famonjeny amin'ny fanatanterahany ho azy ny teny fikasany azo antoka. Fa hoy ny fanambaran'ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny, ary amin'ny alalany koa ny amenna ho voninahitr'Andriamanitra. Koretiana 2:1. Tsy fanjakan'Andriamanitra mbola tadiavina intsony zany, fa fanjakan'Andriamanitra efa tonga amintsika ary ampitoeriny ho antsika. Mba tanteraka ny teny Jesosy manao hoe tsy misehoseho no fiavy ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na iry, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo na koa efa eo aminareo. Liko 7:20 ny andiny 2 ka hatramin'ny 1:20 zany. Raha kapoka, ny taonan-kasitrahan'i Jehova dia ataony ny fihavanan'Andriamanitra amin'ny olona ka hanavaozany ny fanekeny amintsika, fa izy ho andriamantsika ary isika ho olony. Amin'izany izy dia tsy ho vahiny zay handalo, fa ho tompotrano zay mitoetra eo amin'ny olony, ary ny olony dia nataony ho zanany zay tsy fony, ary tsy ahavoy azy, fa ho zanaka mahatoky zay tsy hivadika aminy. Fa ho izy, ary ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy ho Jehova tsy toa. Koretiana 2:7 manondro ny Isaia 2:15 ny andiny 1:20 sy 2:20. Ny hoe ny taonan-kasitrahan'i Jehova Andriamanitra monina amin'ny olona dia maneho indrindra tokoa ny maharay an'Andriamanitra, dia ataona zay tadiavan'Andriamanitra ny olona sy ananganany azy ho zanany. Fa aiza moa zay ray tsy manana zanaka mba handova azy sy hanome voninahitra azy? Fa avy ny andro zay mahatanteraka araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary ho rakitra soahy ireny amin'ny andro reo tendreko ho Jehova Tompony maro. Dia ny andro famangin'Andriamanitra izany zay lazaintsika eto hoe ny taonan-kasitrahan'i Jehova, ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy. Malakitako 7:17. Fa tonga hanao fahamarinana ho azy izy Tompo, ary ho antra ny zanany tokoa, satria izy ireo no naharitra tamin'ny finoana,
dia ny fiazonana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny fanoavana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanompoana an'Andriamanitra, ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Fifandraisam-pitiavana, fifanjoram-po, firaisana antoka, izany ny taonan-kasitrany Jehova dia taona izay amealaran'Andriamanitra ny fony, ny fitiavany eo amasin'ny olona ka ampiononany ny fony raha teo. Mahita ny olona miverina aminy ary tafatoetra ho aminy satria manana azy izy, tsy mahafoy azy izy, tsy manadino azy izy. Ary dia amin'izany no itenenany hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa dia izany no ampaharetako famondram-po ho anao. Jeremia 9:3. Noho izany teniny izany dia afaka mifaly sy mihira isika tahaka ny Davida manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tafatoetra ny foko Andriamanitra ho. Eny, tafatoetra ny foko hira sy ankalazanao aho. Mifoaza ry voninahitro, mifoaza ry valisy lokanga, ifo maraina koa aho, na ampifony maraina mihitsy aho. Hideranao aho eny amin'ny vahoaka aho Tompo, ankalazanao eny amin'ny firenena aho. Fa lehibe mihatra amin'ny lanitra ny famondram-ponao ary mihatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Salamo 7:15 hatramin'ny 10. Andriamanitra monina eo amin'ny olony. Fanekena lehibe zay efa nataony sy feheziny tokoa izany dia amin'ny olona zay efa nifidiny sy noraisiny ho an'ny tenany, araka ny fanambarana zay nataony manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary hanao fanekem-pihavanana ho azy aho, ka ho fanekena mandrakizay eo aminy izany, ary hametraka sy hahamaro azy aho, sady hametraka ny fitoerako masina eo amin'ny mandrakizay, ary ny tabernakeliko ho eo aminy, ary zaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko. Ka dia ho fantatry ny Jentlis fa izaho Jehova no manamasina ny Israely amin'ny isin'ny fitoerako masina eo amin'ny mandrakizay. Ezekiela 17:19-20 izany. Rehefa zany dia naniraka an' Jesosy ny Tompo ny ray, mba hamerina ny maro ho amin'ny ray, ka nitenenan'i Jesosy manao hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Liko 7:10. Fa hoy izy, izaho ny mpiandro tsara, ary fantatry ny ahy sady fantany aho dia tahaka ny afantaran'ny ray ahy sy ny afantarako ny ray, ary zaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa zay tsy am'ty valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka iaino ny feoko, ary ho tonga andin'ny ray izy, sady ray ihany ny mpiandry. Jaona 10:4-20. Ary dia ho azy ireo indrindra no niaretan'ny Tompo, niaretan'i Jesosy, mba hatanteraka araka ny voalazan'ny mpaminany Isaia manao hoe nefa sitraky Jehova ny hanorotoro sy hampangerifiry azy, rehefa manolotra fanatim-panonerana izy, dia ny tenany izany dia hahita taranaka sady ho maroandro, ary ny sitrapon'i Jehova dia hambinina eo an-tanany. Isaia 7:15. Ary satria lalina sady tsy azo orongozonina no tsy voafetra ny toerana na ny fotoana ny fanekena zay nataon'Andriamanitra, fa mitoetra mandrakizay ho fanongora ny famatorany toy ny ray amin'ny zanaka. Dia hoy Jesosy manao hoe amintsika zay efa nantsony ka nandray azy ho Tompo sy mpamonjy antsika. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indraika handray anareo ho any amiko, ka zay hitoerako no hitoeranareo koa. Jaona 4:20 izany. Eny, oy Jesosy Tompo, tsy hamela anareo hokamboty aho, ankaty aminareo aho. Jaona 4:20. Ary dia tonga tokoa ilay Mesia an'Andriamanitra, Jesosy Kristy Tompo, ka ny atao hoe taonan-kasitrany Jehova dia ny taona izay mbola hitadiavan'i Jesosy ny ondrony sy hamanginy azy, ka hitenenany aminy manao hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona, raha misy miaino ny feo ka mamoha ny varavarana dia hiditra ho aminy aho, ka diary-misaka ho aminy ary izy amiko. Apokalipsy 7:20. Dia isika ataony hiara-monina aminy izany. Eny,
ny tao anankasitrahany Jehova dia Andriamanitra monina eo amin'ny olony, Andriamanitra miara-monina amintsika. Bonahitra any amin'ny avondrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ty ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.